Ny fikambana-pivavahana Jesosy mamonjy dia fiheziny diditsy volana 2,7 izay mamaritra fa efa taona ihany fepitoam-piasana filakevim-pitantanana ary mifidy olona 7 hitarika amin'ny fikambanana. Eo anilan'izay koa nefa ny fiangonana dia manana ny atao hoe fitsipika anatin'ny règlement intérieur. Dia ao anatin'izay kosa ny mamaritra ny fitsipika rehetra hoe izavy ny olona afaka mirotsaka amin'izany fifidianana izany. Ary ao anatin'izany indrindra izao hitanareo izao ao anatin'ny fotoana fanatanterahana fifidianana ny mpino ankehitriny. Misy fomba anankiroa fifidianana eto anivon'ny fiangonana. Ho an'ny eto amin'ny faritra Antananarivo dia izy tenany mihitsy no tonga miaratra amin'ny karapanondro sy ny karatra batisa. Fa ho any amin'izay faritra lavitra kosa dia mananjofendro zareo anindro olona isolo tena azy ireo ary tsy maintsy ara-dalàna legalizena any amin'ny commune izany procuration izany dia sady mitondra ny karapanondro sy ny karatra batisa ny olona misy olo-tena no tsy adino ankory olona isoloany tena dia mizotra tsakany sy andava ny fifidianana ankehitriny efa nanomboka tamin'ny fitora no nanokafana ny fotoana na ny loranareo kandida dia arak'izao hitanareo izao tonga mavitrika maro na ny mpino eto an-tanàna na ny avy any amin'ny faritra manatanteraka izany fifidianana izany. Mety misy fiaraha-miasa ve tompoko andreo le olona sy tafiakatra ty daholo mety afaka mitondra procuration ve solo-tena amin'izay avy any amin'ny faritra? Zay indrindra ny any amin'ny faritra dia mananjoa anindro olona anankiray isolo-tena azy ireo, olona anankiray farafaratsiny kosa olona zato no entiny. Araka ny lazaiko teo manara-dalàna tsara tsy maintsy legalizena ny commune izay procuration izay zoan'izy ireo soamantsara mihitsy izany. Ary maro amin'ireo milahatra ireo izay misy olo-tena avy any amin'ny lafy valonynosy tongeto manatanteraka izany fifidianana izany ankehitriny. Maninona ny hoe datin'ny atapatapaky ny jolay ohatr'izao nataony fifidianana? Satria lany amin'ity volana jolay ity mihitsy ny fepitoam-piasany ireo teo aloha izay faritan'ny lalàna mihitsy moa zany hoe efa taona ny fepitoam-piasany io koa ny règlement intérieur etsy anilan'izany dia mba tsy isian'ny vacances de poste na hoe incompétence raha rehefa lany ny fotoana fepitoam-piasana dia nataony fanindrindrindra amin'ny fotoana nahalany azy no anatanterahana azy. Misy firy ny candidat dia inona moa critère tamin'ireo candidat ireo? Ny candidat mirotsaka ankehitriny dia 7 misy karazany roa moa sokajy eto anivon'ny fiangonana. Misy ireo izay atao hoe mpitandrina na misehatra maty eto anivon'ny fiangonana dia misy fepitaona hoe nitondra tao anatin'izao taona teo amin'ny fiangonana. Io moa règlement intérieur lavalava izy hoe mety alakiriny raha tsy haiko tsenjery. Ho an'ny mpino kosa izay mamaritra hoe ny fahavitana batisa aloha no mamaritra ny mampikambana ara-dalàna eto anivon'ny fiangonana dia misy fepitaona hoe zao taona na mpikambana azy ny rotsahany any amin'ny règlement intérieur nefa misy faritra an'izany. Mariany etona fa ny rehetra izay te hirotsaka dia afaka mirotsaka avokoa fa kosa mandalo aloha ny atao hoe commission manasivana mampifanaraka an'ilay olona raha mifanaraka amin'ilay critère tadiavana. Nisy teo amin'ny 30 teo eo izy ireo fa tsy afaka niraisina no ireo tsy fahafenona fepetra 7 no manatanteraka izany ary 7 amin'ireo no ekena rehefa lany besin'ny maro. Mety misy fanazavana ve tompoko afaka hazavainareo hoe inona ny antony satria misy an'ilay olona migrevy ao ivelany ao dia misy ny teny hoe ny esorina le karatra mahabatisa mety misy antony manokana ve? Ny fanjakana dia misy ny atao hoe seni izay mamaritra fa mila avaozina isan-taona ny mpifidy. Ny mpikambana ny filakevim-pitondrana amperinasa dia manana zo anatanteraka izany ka dia nanatanteraka izany tokoa ny ireo teo amin'ny fitondrana teo aloha hoe adidiny mihitsy manavao an'izany atao hoe lisitra mpifidy izany. Nandefasana circulaire ny aingy avy eto amin'ny Foibe Akorondrano ny antsoina fiangonana rehetra tsy mitovy tsy mifidy saranga sy mitovy frais fa nandefasana tao zo any rehetra ny tonga maketo Akorondrano fa ho an'izay tsy nanatanteraka an'izany kosa dia tsy tompona andraikitra amin'izany tsony neto anivon'ny fitantanana. Izay no nanatanterahana an'ilay hoe navaozina ny kara-pifidianana dia iny kara-pifidianana vaovao iny ilay lisitra vaovao iny no mamaritra ny listim-pifidianana vaovao. Inona ny sivana ahafahana mamabatisa? Ho an'ny resaka ara-panatanteraka mihitsy ny amin'ny atao hoe batisa voalohany olon-dehibe, faharoa olona ny aiky ny fahotana na tsapa fa diso teo anatrehan'Andriamanitra dia mibebaka izy dia anisan'ilay hoe izay mino sy atao batisa no vonjena dia ilay batisa dia endrika fandevenana dia izay endrika fandevenana ao anaty ranobe
amin'ny anaran'ny ray sy ny zanakary ny fanamasina iny le atao hoe fijona vavombely litamaso a dia iny no mamaritra ny fahatongavan'lay olona anankiray tany amin'ny tontolon'ny mpitazana ho lasa tontolony ara-panahy dia manomboka eo amin'ny fotoana anaovana batisa azy iny a no mikoty eto any fiangonana mampikambana ara-dalàna azy zany hoe valambinifolo taona mihoatra zany tsy misy sidy taona indray le fahatsapahana famonjena olon-dehibe izy zany hoe olona manana fahatsapahana na atao aza hoe 5 taona izy efa nanana fahatsapahana hoe mpanota aho mibebaka miala amin'ny ratsy fanaony dia iny endrika batisa iny a fanamarinana an'izay ny anaranasina ndraikitra rahandriana Epizaliva tompona andraikitra ny serasera